ho amintsika rehetra rery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Araka ny fandaminana androany dia ny braon'ny fiangonana no mitarika amin'ny fotoanantsika amin'izao alakamisy masina izao. Mifalia sy manompo an'i Jesosy Kristy. Izany indray ry havana no lohahevitra entina anohizantsika izao herinandro masina izao, ka ny fanahy masina ny hitarika antsika amin'izany mba hatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ry havana, ndeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny salamy fa 570 ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito, ary dia ho tohizantsika amin'ny hira fa 420 izany amin'ny andininy voalohany fa 4 ary fahadimy. Salamy fa 570 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Anandratra anao aho, ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalazanao ny anaranao mandrakizay toria. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah, ka tiako nideranay andriny, ary tsy fataky ny saina ny fahalehiazana. Ny taranaka rehetra samy midera ny asanao, amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao. Milaza voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao mandrakana no sainsaina. Mirery ny asanao mampitahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehiazanao no lazaina. Anonona ny fahatsiarovana ny abeny fahatsarana izy, sy oby ny fahalalana. Adia
tompo malalo raitsy ny fisaorana sy ny fankalazana ary ny finahitra tolotra ianao fa tena vokatry ny fonay tokoa. Saotranao izay fa mbola nitahinao ka afaka manohy sy manaraka izao herinandro masina izao indray. Tanterao sy amarineto tompo ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangaitahetanao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Afaka mipetraka fiangonana. Ry hava malala, ho ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany sy faharoa ho fiekentsika ny helontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hira 700 andininy voalohany sy faharoa. Ho fanoizentsika izany dia mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io, mbola indreto izahay manantona anao ampanetretena. Mivalo sy mifona aminao no ny heloka vitanay. Tompo, eno vavakay. Efa diso izay ka nanita amin'ny lalanao rehetra ka tahaka ny ondry very. Andriamanitra, mamindrafo aminay fa mpanota mahandro izahay miaraka amin'ny fiangonana. Ry rainay be famindram-po mitala aminao izahay, mamelana ny kay, diovy izay ho ampampahotana, sasana ny ampampakely, aravaotsy ny fanahinay mba ho vonoka ampanao. Ny fitiavana Jesosy Kristy zanaka mpamonjanay mampatany aminao. Amen. Ry havana, raisa am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka sy ny fihavanana amin'ilay tompontsika. Ray tsangana isika tompoko. Izao no nanehon'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy nino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao ny fanambarany, fiadanana mandrakizay omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiadanana izany. Amen. Yeah.
tsika vovelahelika enohy ampanajana sy ampifaliana ny sitrapon'Andriamanitra. Koa amin'izany ry malalako, miasa mitahotra sy niofotra ahatanteraka amin'ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonana sy ny tsy fisalasalahana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny tenin'ny fiainana mba tsy hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho miazakazaka foana aho na misasatra foana. Eny, na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisoronana ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany no ampifaly ianareo koa, ary miara-mifaly amiko. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Fiadana ety amin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, tonga eo amin'ny fotoana ianonan'ny ten'Andriamanitra isika izao. Mialoha izany dia ataontsika ny hira 100 ny andininy voalohany, ary dia angatahana ireo tompony anjara amin'izany hitondrantsika ary androso ety anoloana. Hira 100 andininy voalohany. Mbola ihany vavaka isika miarana. Ry ranay bevitio, mbola velosaonanao tokoa izay. Satria ianao no efa nampanantenanay, fa manana ny hevitra iheveranao aminay izay. Ary izany hevitra izany dia hitondra fiadanana fa tsy loza, hitondra fiainana fa tsy fahafatesana. Ary mba hananay fanantenana amin'ny farany. Izany fevitrao izany iray eo dia tanteranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tonga tety an-tany isolo ny elokay ary tonga famonjena aminay. Ianao tokoa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, izay mandray anao dia mandray fiainana, izay mandray anao dia mandray fiadanana. Maro ny zavatra atrehanay amin'izao fotoana izao Jesosy io, feno faharavana, feno fahalavona, ka mangataka indrindra izay mba hiteny aminay ianao, satria amin'ny alalan'ny fankatoavana ianao, amin'ny alalan'ny fanarahana ny teninao, izany no hahafahanay miarina tokoa ary miatrika izao fiainana izao. Dia mitenena Jesosy fa miaino izahay, ary fanahy masonao, ianao no merina ety anatinay, ka mba tsisy feo renay afa-tsy ny feonao renay.
Tena namoa Jesosy Kristy mandrina fahavelesana. Amen. Hoatovitsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, ka toizana amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, toizana amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: ity volana ity voalohambolana ho anareo dia voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe: amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra, araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy no ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay nareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany rà ka atentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tambaravarany trano izay hinanany azy. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo no voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eo amin'ny tananareo. Dia hohaninareo faingana izy fa pasika ny Jehovah. Fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao ny Jehovah. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo ka tsisy loza handringana anareo raha mamela ny tany Egipta aho. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah. Hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalana mandrakizay. Amen. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko faha-raika ambin'ny folo. Epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko faha-raika ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Mivaky toy izao: fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tamin'iny alina iny izay namadihana azy dia nandray mofo, ary efa nisaotra izy dia novaki. Ity no tena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Na oviana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Hitsangana ny fiangonana alohan'ny hamakiana ny filazantsara. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Ary rehefa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Ary mbola teo amin'ny sakafona hariva, ary Jodasy Iskariota, zanak Simona, efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy. Sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo amin'ny tanany, ary Andriamanitra no ny aviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana, niala teo am-pihinanana izy, ka nametraka ny lambany, ary naka lamba famaona ka nisikinany. Ary rehefa vita zany, dia napidina rano tamin'ny tavy izy, ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaona izay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, Tompoko, ianao va hanasa ny tongotro? Jesosy namaly nanao taminy hoe, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao raha hatrizay. Fa hoy Petera taminy, sanatria raha hanasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efan'andro tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Fa fantany ilay efa madika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasa ny tongony, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe, fantatrareo va izay ataoko aminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa aho. Koa raha izao, tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Amen. Mbola iara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao zay fa sitrakao ny nitarika anay amakivaky ty herinandro ity, ahatsiarovana indrindra ny lalana ny zoranao mandra-pahatonga amin'ny eo amin'ny azo fijaliana, nanatateranao lay asa sarobidy indrindra, ary indrindra naneonao ny Mahandriamanitra tsy toanao, lay zanak'Andriamanitra mandraka zay, ka
nitsangana tamin'ny maty ianao. Amin'ity alakamisy masina ity Tompo, araka izany hiranay izany, te eona aminao zay, te hiara-dalana aminao zay, ary indrindra te hivoky ny zavatsoa avy amin'ny teninao zay. Koa manamasinanay, mamkisanay, mamelomanay, mampiorenanay amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana, nanomboka tamin'ny alahady teo isika, dia nandinika ny asan'i Jesosy Kristy sy ny tanjony zany asany izany, dia nitondra fifaliana sy hanome fandresena ho antsika. Fanontaniana zay mipetraka rehefa avy namakivaky zany ny fotoana, ny alahady, ny alatsinainy, ny talata, ny omaly, alarobia. Ny fanontaniana zay mipetraka amintsika dia ny hoe avy aiza ny fifaliantsika? Aiza no hanovozantsika ny fifaliantsika? Ary azo ambara ho misy loharano telo andraisantsika izany fifaliana izany. Ny voalohany dia avy amin'ilay nanaiky hosorona isolo antsika, zany hoe Jesosy Kristy, ka ny fahoriny no namerenany sy nampitoerany ny fifaliantsika, ka hoy izy hoe mba ho ao aminareo ny fifaliako dia ho tanteraka ny fifalianareo. Mba ho fifaliana tanteraka ny fifalianareo, ho fifaliana feno, fa tsy fifaliana mandalo, na fifaliana miovaova, na fifaliana manao yo-yo, mbetika mafana, mbetika mangatsika. Ka ny fahoriny, ny fijaliany, antsika zany hoe mijaly sy ory zany, dia nanehoany tamintsika fefa nentiny zay tokony hampahory antsika, zay tokony nanala ny fifaliantsika tamintsika efa nentiny, ary ny raisiny an-tanany. Avy aiza ny fifaliantsika? Dia avy amin'ilay maty hosorona ho antsika, ka ny fahafatesany nanomezany antsika fiainana be debe ary fiainana mandrakizay. Aiza ny fifaliana mihoatra noho izany? Mandray fiainana, manana fiainana be debe, ka miala ny tahotra, miala ny fanahiana rehetra. Amin'izao fotoanan'ny Covid-19 zao, dia tsy hitan'ny olona tsony hoe aiza ny isian'ny tenany, tsy fantatry ny olona tsony hoe amanahoana no aviny, anika mitaintaina, manahinay, ary fiaino aretina eo anivon'izao tontolo izao, ary aretina mampitahotra. Tsy vitsy ireo zay nodimandry, tsy nampozina akory azy. Avy aiza ny fifaliantsika? Ny fahoriny no nentiny nanome antsika ny fifaliana tanteraka. Ny rany nentiny namonjy sy nanavotra antsika, ka manome antsika hery andehanana sy ivelomana feno zany fiainana mandrakizay zany. Efa aminao ve zany fiainana mandrakizay zany? Efa tsapanao ve zany fiainana mandrakizay zany? Sa mbola tahotra fahafatesana, oroorony aminao avy, sa mbola zany ny ao amintsika? Avy aiza ny fifaliantsika? Avy ao amin'ilay nanaiky hosorona ny solo antsika. Efa vitany zany fisoloana izany, efa vitany zany. Efa voavidiny tamina rany. Nalohany teo amin'ny kesy ny vidin'ny valiny otatsika, dia ny fahorina, ny ngidy, ny tahotra, ny aya ary ny fahafatesana vitany zany. Avy aiza ny fifaliantsika? Na raha antsika teto zany ary nambara afaka omaly somaly, avy amin'ny firaisana amin'ny Kristy.
izany hoe isika velona ho aminy, zany ny loharano ny fifaliana. Maty ho antsika izy mba ho velona ho azy isika, ary zany fahavelomana ao aminy zany ny loharano-pifaliana, satria velona izy, velona isika. Ary izy velona ao amintsika no mbola miteny amintsika, ho ao aminareo ny fifaliako, ho tanteraka ny fifalianareo. Tanteraka ve ny fifalianao? Fifaliana tanteraka ve ny mahafaly anao rehefa mba mibitaka, rehefa mba mifaly? Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Ny zanak'Israely rehefa niala avy any Egypta dia nihinana lay anana mangidy, ary ny sakafo no hanina mpahamehana. Nefa dia hoy ny Tompo hoe izao ankalazainareo hatramin'ny taranaka farany zao, ka aoka firavoravona ho anareo zao. Satria nahoana? Satria mamangy Andriamanitra. Zany ny hevitry hoe Pasika. Mandalo Andriamanitra, fandalovana ny hevitry hoe Pasika. Ka aza velandalo foana ny Tompo. Ary indrindraindrindra efa tonga nonona tamintsika izy, ao anatsika Immanuela, ka tsy fifaliana mandalo tsony. Teo amin'ny zanak'Israely fifaliana mandalo zany. Na dia natao azy firavoravona ho anareo, fa isa-taona izy no miravoravo. Fa isika nandray an'i Jesosy Kristy tao anaty isan'andro, isa-minitra, isa-tsegonda miravoravo, satria efa voavony Kristy Pasika ho antsika. Firavoravony zany, fifaliana izany. Lay Kristy velona ao anatintsika, io no mametraka ny fifaliany ao amintsika. Avy ny fifaliantsika? Avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay velona atao anatintsika, lay manome toky antsika. Ny tenin'Andriamanitra no mampitoetra ao anatintsika lay fahamarinana zay indraindray adinitsika rehefa mierikerika isika, mijery an'izao tontolo izao isika, mijery televizion isika, mihaino radio isika, tonga ny expert sy ny aroa miteny, dia intsika efa miororo. Zao ndray hono hoe engane ka tsy zao hoe lasa misinda ny fifaliantsika. Fa inona lazainy ny tenin'Andriamanitra? Mifalia mandrakariva, hoy zao ao aminareo, mifalia ao amin'ny Tompo. I tsy miteny mifalia basta, tsia, ao amin'ny Tompo. Ao amin'ny Tompo ny fifalianao, ka raha tsy ao aminao ny Tompo dia lasa koa ny fifaliana. Raha mba mamangy anao tsy ndraindray ny Tompo dia tsy ndraindray koa ny fifalianao. Dia adino ange amin'ny fotoana anankiray, faly avesa tsy faly, ary maninona ny tsy faly, ary raha faly avaiza ny fifaliako, sao dia fifaliana misinda. Matetika ange isika ao ohatran'izany, misy fifaliana fa tonga indray anankiray nitsongony kely ianao dia iny lasa le izy. Nandreny tenin'ny ranona indray ianao dia iny fa lasa le izy. Nahita ny zavatra tsy nety taty ianao, iny fa lasa le izy. Fa nga Jesosy lasa, reny zavatra reny no mandalo zao tontolo rehetra zao, sy ny ty zao fiainana zao sy ny filany mandalo. Aza velandalo tahaka zany ny fifalianao, satria efa tonga ho anao ny Tompo, ary efa ny tanterahana zay ahatonga ny fifalianao ho feno. Tenin'Andriamanitra manome toky, ny tenin'Andriamanitra mamelona ny finoana, ny tenin'Andriamanitra manazava antsika. Zany tenin'Andriamanitra zany mampatsiaro antsika, tsy mampaninona ny teny averimberina hoy Paoly, mifalia ao amin'ny Tompo. Hoy zaho indray mifalia. Ka nyraisintsika ve zany fifaliana zany? Sa mbola ny fifaliako, sa mbola ny fifalianao, sa mbola fifaliana avy amin'ny ranona na avy amin'ny ranona, na fifaliana azo ny ranona esorina? Iny tena nasosotra mihitsy iny. Ary Jesosy, ary ny fifalian' Jesosy, ny fifalian' Jesosy hoe maivana noho le fahasosorana nomen-dranona. Maivana ve? Ohatrany maivana. Ny fifalian' Jesosy tsy maharitra afa-tsy 10 minitra 10 minitra.
le asorana tamin'ny ranona ndray heritaona eo ihany. Iny le nanao an'izao aho, iny. Adinitsika hoe iny le nomboana ho aho, iny le nisolo heloka ho aho, iny le nitondra fahoriny mba ahatongahy ao anaty fifaliana mandrakareva. Ary rehefa raisinao ny fifaliana tsy miala zany, ka ninon'inona atao dia atao ao anaty fifaliana. Raha namaky tsara ilay sitrapon'Andriamanitra teo isika amin'ny Filipianina 2:2 manomboka amin'ny 9:12 dia hitao Paoly apôstôly nandray an'izany fifaliana izany. Tena niraisiny izany fifaliana izany. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ozy. Ay, Jesosy zany ny atao anatintsika. Izy no miasa. Jesosy no miasa. Dia milaza izy any amin'ny Kolosianina any hoe ninon'inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy toy ny manao an'Andriamanitra fa tsy ho an'olona. Ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'olona. Mba isao ny zavatra ataonao an'olona sy ny tsy ataonao noho ny ranona noho ny olona isao ange. To natao sorona foana Jesosy. To mijaly amin'ny napa mialatsiny amin'ny fiteny, mijaly amin'ny napa Jesosy satria tsika mbola mitana ny fijaliantsika ihany, mitana ny fahasosorantsika ihany, mitana ny lolopontsika ihany, mitana ny fototsika maloto. Niraisitsika ve ny fifaliany? Niraisitsika ve sa fifaliana nambolena tatsy? Fifaliana ny karakaraina ohatran'izao. Zao ny ataoko mba hafaly ahy. Misy manao an'izany nge. Zany anana dadatoa anankiray izay. Rehefa sosotra avy any ampiasana iny dia izao foana nataony makany mandeha mividy zavatra izy ampifalifaly ny fony. Fifaliana karakaraina sy amboamboarina. Dia misy mahasosotra azy foana. Anika ny chaîne dia mivangongo ao anankitelo ny lecteur. Atao inona lecteur telo. Amplificateur anankiroa atao inona. Satria tsy mety afapo, tsy mety afapo. Raha ny fifalian'ny olona sy ny fifalian'ny zao tontolo zao. Tsy mahafapo. Raha ny fifaliana izay amboamboarina sy tefen'ny olona. Fa ny fifalian'ny Kristy maharitra. Ary raha raisinao ny fifaliana. Dia zao nataon'ny Paoly hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny fitsimonomonomana sy ny fisalasalana. Ataovy. Vonamaky ny tantara mikasika ny fanasany Jesosy ny tongony mpianatra sika. Misy fiangonana, misy fikambanana zay manao an'io foana. Anao fanasany tongotra indray tsika milady. Dia sasana tsara ny tongotra, le ba vaovao ny anaovana, le kolan tsara tare, asina manimanitra azy anaovana. Iny no sasana. Fa nga zany angale nataon'i Jesosy. Zany angale teo hoe manasa tongotra araka ny lazain'ny soratra masina. Dikany hoe manasa tongotra eto, olona nanao kapa dia nandeha tany ananina tany, feno fotaka sy feno vovoka ny tongony. Iny no sasana. Vonona ve anao anasa ny tongotry ny namanao maimbo? Sanatrino zany? Vonona ve? Fa izany no izy. Zany na tonga teo amin'ny jiosy, ny andevo no manao an'io, ny mpiasa, ny mpanampo isika. Tsy manao an'io ny olona satria manaja tena. Manaja tena. Ataovy ny zavatra rehetra, tsy toy ny manao an'olona, fa manao an'ny tompo. Ny tongotra iny ve zavy any anasa ny tongony. Ko Jesosy aza nanasa ny tongotra aoko. Fa nasinao ranomanitra 1000 cc aza ny tongotra ao, mbola masiso ao mason'Andriamanitra. Satria masina loatra izy. Masina loatra izy. Kanefa dia niondrika izy nanasa ny tongotra sy ny tongotra ao. Niaritra ny amin'ny maimbo ny tongotra sy ny tongotra ao izy ianao ka niatsy maimbo ao anatrehany e. Raha takatra ao ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny voninahiny, raha takatra ao ny fahadiovan'Andriamanitra dia hitanao. Fa le tsy henony orinao akory. Marikoriko ao anatrehan'Andriamanitra. Zany anefa nataon'ny tompo. Ataovy ny zavatra rehetra mba tsy hanatsiny tsisy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra. Zay tsy mandeha araka ny fanaony zao tontolo zao, izy tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra.
zany hoe tsy araka n'ilay exigence ny firenena zay misy ianao na exigence ny olona tsy araka zany fa miseho fahazavana eo amin'izao tontolo izao mitana ny tenin'ny fiainana. Aoka zany no ampifaly anareo izy. Faly eo amin'ny fanompoana. Misy angery havana kristianina ka tsy mandray ravindeny. Raha mba kajakajy an'ity anao anitsy anao, fa raha andeha hanadio ny toalety na sanandriny zany amafazahatra maloto ary, miandriandry aloha rehefa tsisy manao angamba zay voanao. Ry havana, tsarovo zay nataon'i Jesosy Kristy, niaritra ny fahoriako, niaritra ny lotoko sy ny amaim-boko. Mba ninona? Mba ampifaly aho, anome an'ny fifaliana. Azitsika ve zany fifaliana zany? Fa amin'izany fifaliana zany koa no hanovozantsika hery, finiavana, faharetana amin'ny zavatra rehetra hoe Jesosy ara nanao an'izao, maika fa iza. Zay ngely izy. Ao amintsika ve zany? Jesosy aza nanao an'izao, maika fa iza. Jesosy aza niaritra an'izao, maika fa za. Za ve miambo ho lehibe no Jesosy. Za ve miambo ho ambony no Jesosy. Fianaraka nanomeko anareo ny tompo mba hanaovanareo toy zany. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa tonga mba hanompo. Lo hevitsika dia ny mifaly sy manompo amin'ny Kristy Jesosy. Impirimpiry moa isika no manatanteraka fanompoana. Ary impiripiry efa mivavaka indreto ny mpanomponao na mihira. Ry Jesosy mpamonjy malala indreto ny mpanomponao. Fa mpanompo amin'inona? Ranange tsy takatsika zany. Jesosy rehefa nampiasa ny teny hoe manompo, ny teny grika nampiasainy dia ny hoe doulos na ny douloi au pluriel. Andevony heviny. Fa any amin'ny Paul apôstôly, any apôstôly zay vao mampiasa ny diakonoi na ny diakonos, mpanompoko no heviny. Fa miajahaja kokoa. Zany hoe le olombelona zany manaja tena kokoa no Jesosy. Za tonga mba hanompo izy. Douloi. Zay no anio. Zany hoe doulo zany am tena manao asa nandevo zany ny heviny. Manao asa nandevo. Zany ny heviny. Ry havana, raha tsy manana ny fifalian'ny tompo isika, dia mandreraka io fanompona io. Mandreraka io. Rehefa tsy manana ny fifalian'ny tompo isika, dia mifanjana amin'ny fanompoana. Mifanjana. Fa raha manana ny fifalian'ny tompo isika, volontaire foana. Volontaire foana. Ataovy ny zavatra rehetra hoy Paul amin'ny tsy fimonomana, ny tsy fisalasalana. Fa ny toetra ny fimonomana dia toetra ny zanak'Israely tany anefitra, mimonomonina. Ndika no dia sady mimenomenina manometsiny. Zany ndika hoe mimonomonina. Ary misy tena manao fa avy eo mafy ene zany. Raha hitanareo zany. Manao ihany fa mitaraina. Manao ihany fa mimenomenina. Manao ihany fa miteny hoe ary nareo inona no mba vitanareo. Fa mba anontaniana ny tompo hoe afaka miteny an'izany eo mason'ny tompo vitsika. Inona no mba vitanao tompo? Izy tompo azo. Nanao mihoatra no ianao. Nahoana ianao no hevitra. Afaka iambo eo anatrehany sy eo anatrehan'ny olona. Ry havana, ny olona manana ny fifalian'ny tompo, manompo amin'ny fifaliana, manompo amin'ny faharetana, ary manompo amin'ny fahafahana. Manompo amin'ny fahafahana. Ndraindray rehefa fiinona ny ataonao any fa maninona ny ianao an'izany? Na hoe fa maninona ny ianao an'izao? Zany nge ny ataontsika e. Everitsika ho faty antoka. Zany manompo zany, zany mandany fotoana, mandany hery, mandany fahalalana sy fahaizana ho an'ny tompo zany. Raha anao an'olona, raha anao anao tokantrano, raha anao any ivelany, ary anao an'ny tompo manahoana.
loha hevitra zay ny fidininy departemanta na ny vondronasa fiainam-piangonana moa dia ny hoe mifalisy manompo amin'ny Kristy. Raha izany nametraka ny lohahevitra fa zany hoe ekeko tsara ny lohahevitra nataon'ny raisinareo ary tsara. Dia izao no ilazako azy. Mifaly ary manompo amin'ny Jesosy Kristy. Zay. Dia lazaina amin'ny fomba hafa koa mifaly dia afaka manompo amin'ny Jesosy Kristy ianao. Fa raha tsisy fifaliana ao aminao corvée io fanompoana io menimenina fotsiny ao dia hoy koa ny lazainy hoe ataovy ny zavatra rehetra mba tsy fisalasalana mba tsy hanantsiny ianareo. Ny fisalasalana no mifanohitra amin'ny hoe finoana. La foi est le contraire du doute. Le doute, c'est ce qui s'oppose à la foi. Fa ny olona mahazo antoka fa nandray ny vokatry ny fisoroana ny Kristy sy ny fahafatesana afaka manompo an'Andriamanitra malalaka. Ny olona zay nanana firaisana ny Kristy ka sady mandray ny fahavelomana avy aminy no mandray ihany koa ny fandresena, zany hoe ny fahavokarana, zany hoe ny fahombiazana ateraky ny firaisana aminy. Ny olona manana ny tenin'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra zay efa nomeny toky, efa nomeny tsodrano fa tsy verina aminy foana raha tsy ambinina ary natateraka izay nanirana azy. Io mahatanteraka ao amintsika koa ny tena fanompoana ankasitran'Andriamanitra. Tsy zay manao antina akory ny atao hoe manompo. Fa ny atao hoe manompo dia zay nandray ny asan'ny Kristy. Manana fiombonana aminy ary mitoetra amin'ny teniny ka araka izany mandeha amin'ny tsy fisalasalana satria manao ny zavatra rehetra tsy ho an'olona, tsy ho an'ny tena, tsy ho an'ny hafa fa ho an'Andriamanitra ary ho an'Andriamanitra irery ihany. Mampieritreritra ny tenin'ny Paoly apôstôly fa idina ho fanatitra sy ny fisoronana ny finoana zany aho ozy izy nefa dia faly aho ka miara-mifaly aminareo rehetra. Jesosy Kristy nefa ny aloha lalana ary nitafin'ny Paoly rehefa miteny izy aidina ho fanatitra idina natao fisoronana noho ny finoana. Jesosy Kristy no ambarany amin'izao ka dia miteny izy hoe aoka anahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy. Aoka anahaka azy sika. Aoka anahaka ireo vavolombelona maro teo alohantsika isika. Ka anala zay mitambesatra rehetra hoy ny mpanoratra amin'ny bokin'ny Hebreo. Esory avokoa zay bole rehetrarehetra manakana antsika tsy hanana ny fifalian'i Kristy ka hatonga antsika anompo fa tsy manompo ao anatin'ny faharetana, tsy manompo ao anatin'ny fifaliana maharitra, tsy manompo ao anatin'ny fivelarana feno, tsy manompo amin'ny fanahin'i Kristy. Ry havana malala, fandresena no men'Andriamanitra antsika. Ary ao amin'ny Jesosy Kristy zany fandresena izany. Ny rany Kristy maneho amintsika ilay fandresena lehibe manoloana ny fanahin'ny fahamaizinana. Raha fantatry Satana mako fa raha ombony amin'ny azo fijaliana ny zanak'Andriamanitra, zay no aresy azy, tsy nombony teo ane. Resy tao ny heviny. Zany ilay fandresena. Hafa ny fahendren'Andriamanitra, ny fahalalan'Andriamanitra avo loatra. Ka na dia nevitra natakatra zany azy Satana, tsy takany. Tao amin'izay neverany fa hahafatin'ny zanak'Andriamanitra izy ny maty. Teo amin'izay neveriny fanameloana ny zanak'Andriamanitra izy ny voaheloka mandrakizay. Teo amin'izay neveriny fa harava ny fikasan'Andriamanitra sy ny fanekena tiany ataony amin'ny olombelona teo tanteraka ny fanekena. Nalatsaky Kristy ny rany, loharany mpifaliany zany, loharany mpandreseny zany, aza vela ho raraka an-tany. Ary
ny tenany Kristy, ny tenany ty ny tenako zay omena ho anareo. Fahavelomana ny hoe antsika fa mila mihinantsika mba azo hery, mila mihinantsika mba ho velona. Jesosy Kristy manome tenany ho antsika, ho herintsika sy fahavelomana ho antsika, azahoantsika manompo, ary azahoantsika manompo amin'ny alalany. Tsy manompo azy fotsiny fa manompo ny namana, manaiky anasany tongotra maimbro ny sasany, hiaritra amin'izany. Anaiky izaka ny fahalemeny namana, manaiky zany. Manaiky hiaritra sy hanana faharetana manoloana tsy fahatanterahany manodidina zany. Ary ao anatin'izany manana fifaliana, aza vela ho esoriny zany rehetra zany ny fifaliana ao, satria fifaliana avy amin'ny Jesosy zany, fa tsy fifaliana avy any amin'izay ho tompoina na avy any amin'izay anehoanao ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'ity alakamisy masina ity dia manasantsika ny tompo iray latabatra aminy. Anavaozany indray ao amintsika ny finoana ny herin'ny rany, ny herin'ny rany zay mandresy ny fahavalo ary miaro antsika, miaro antsika ka tsy misy atahorantsika tsony, fa tsy misy manahirana intsony i Paoly. Za mitondra ny mariky ny azo fijalian'i Kristy ao amin'ny tenako, tsy misy manahirana intsony. Ary ny tenan'i Kristy hery sy fandresena ho antsika, satria ahatonga antsika afaka mandroso, afaka mitombo, ary indrindra afaka tanteraka, satria ny fifaliana tanteraka no men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mifaly ary manompo ao amin'ny Jesosy Kristy, zany no afatra hoentina ho antsika androany. Mifaly ary aza misy avela ninonina analan'izany fifaliana zany ao anatinao, mba tsisy asakana na anelingelina ny asa fanomponao, na inona na iza. Velona Kristy, nandresy Kristy, ary nitanterahany ny fampihavanana feno amintsika ao aminao Kristy, ao amintsika Kristy, ary zany ny fanohitra velona hoentinao mamakivaky izao tontolo izao ka mandresy izao tontolo izao. Fa ny fandresena zay tsika mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika an Jesosy Kristy natao sorona, Jesosy Kristy iombonantsika, Jesosy Kristy mametraka ny teniny ao anatintsika. Velona izy dia velona koa isika. Amen. Raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampahatoky anareo ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova, ka andraisanareo ny fifalian'i Kristy hivelomanareo zany, ka ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianareo, omeny ny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana, tahaka izay nanome zany ray zany ho azy, satria nandresy izao tontolo izao izy. Mahatoky ilay ny antso anareo, ary mampiorona anareo amin'ny finoana velona, izy ampitoetra ny fifaliany, ary izy anome anareo ny fandreseny. Amen. Petraka isika. Riavana ndeha hitsangana mpifaliantsika ka hanambara ny fanakem-pinoana apostolika izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika, izay nitorotona tamin'ny fanahy masina, nateraka ny velojeny, hijanona na fatao-bodiplato, nombonana manasy fijaliana, matika naleky, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana mparamata amin'ny andro fahatelo,
miakatra ao an-danitra mipetraka eo avan'Andriamanitra Kristy ary fiainana dimy tsara velona sy ny maty. Mino fanahy masina, ny fiangonana masina maneho an'izao tontolo izao, ny fiangonana ny olona masina, ny fanagnan-keloka, ny fisainam-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Mba hampatsiarovany antsika ny asa lehibe izay nataony ny tanterahany ary ny fanomezan-dehibe izay nomeny antsika mba tsy ho adinontsika izany fa hivelomantsika ary hotorintsika mandrakariva. Ataontsika ny hira 8:200 ny andininy voalohany sy fahatelo, 8:200 andininy voalohany sy fahatelo, ary dia makataka ny dekona mba hiakatra ity ary tsika ny tokantrano dia manomana koa ny mofo sy ny divay ho an'izay ny omana ho amin'izany. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avia, araoko izay mahare manao hoe avia, araoko ho avy izay manketa entana, ary izay mety aoko izy isotona ny aimpoana amin'ny ranomaina. Asa ratony fonareo ho eo amin'ny tompo. Mety tsy mahavonty ny soarana ela amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanomotena amonjy anay. Amin'ny alalan'ny koa ny derana injely ny fiandriananao hitsaho ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ao amin'ny tavitra ary iarahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny alalanao amin'ny fidina. Ary izay fa ankehitriny tokoa dia miara-manampy ka amin'ny fanajana lehibe ny deranay hoe Thank you.
aoka anginy eo anatrehan'ny tompo isika ka iaino seritreritra tsara ny teny milaza ny nanorenany tompontsika izao fanasana masina izao fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy tia ny tenako anareo zao no ataovy fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninany dia hoy izy ity kapoaka ity nilay fanekena vaovao amin'ny rako zao no ataovy fahatsiarovana naoviana no misotro ianareo fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mipetraka isika. Ry kristianina malala, aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika dia fanatom-pihavanana natolotra Andriamanitra amintsika maimaimpona izany. Ko aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rainay any an-danitro, ndreto zao nay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny ary ray eo aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatrao masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao tahaka ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay. Ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira 7:100 ny 9:7. 7:100 ny 9:7. Satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra isika izay mampitoetra ny fiadanany ao anatintsika dia izany no ahafahantsika miombona miara-manonina ilay vavaka mampiray ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe rainay o izay any an-danitra ho amasinina any eny anaranao ho tonga any eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fa anao mifanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hiara-mitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Manao ny hira fa 5:520 isika dia ho zarainantsika ny mofo sy ny kapoaka. Ny any tokantranoko dia ny ray aman-dreny no mizara izany.
amin'ny rehetra raha misy dekona ao tokantrano dia ny dekona no misara izany. Ataontsika ny hira 5:500 ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Ano tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroanareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Zao no atao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy Tompo izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny no ampahery sy hiaro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo no ny asanao mahagaga. Asa tsy mitsahatra satria tsy mba matorina rendrena ny mpiandry anay, fa mitarika anay ho amin'ny fifaliana maharitra mandrakizay, ary miara-dalana aminay mandrakariva, manatanteraka ny fiazakazanay, ka hanompo amin'ny fifaliana, hanompo amin'ny faharetana, hanompo amin'ny fivelarana sy ny fahafahana tanteraka, ary haharitra ao amin'izany mba handraisana ny satroboninahitra fiainana. Misaotra anao izay no ny fanomezan-tsoa rehetra, fanomezan-tsoa tamin'ny alalan'ny ranao izay nanavotanao ary mbola hirovanao anay, ary ny fanomezan-tsoany amin'ny tenanao izay hamelomanao anay isan'andro, ka hanomezanao hery ny mpanasy fandresena ahatonga anay ahavokatra be. Ary rehefa nampaherezinao teto izay dia tianay ny trotro sy tondra ao aminao ireo namanay, ao ireo namoiavana moa ny fampiononana avy amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty, ao ireo marary ampaherezo ary tahio ny fitsaboana, ary zay tsy mpitsabo na ny fanafody fa voafetra ihany ireo, dia anao no angatanay anatsotra ny tananao anendry ny loharanona retina ka hamindra fosy anasitrana. Mivavaka aminao izay ho an'ireo sahirana, ninona antony izany fahasahiranana izany, ninona endriny. Tompo, meteza ho mpamonjy ny namanay ary anafaka azy ety tahaka ny amonjena azo ao azy ao amin'ny mandrakizay.
mivavaka aminao zay ho andreo nandray fahasoavana, ataovy mahay misaotra sy makasitraka anao, ataovy mahay mizara sy mijoro vavolombelon'ny fahatsaranao, ary tehirizo amin'ny fifalianao mandrakariva. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo izao miatrika amin'ny valana aretina Covid-19. Meo fahazavan-tsaina ny tompona andraikitra sy manam-pahaizana tompo, ahitany fanefitra sy azony mandresy ny valana aretina eo ambanin'ny fahasoavanao. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana manerana ny tany, ary ho an'ny FPMA, tahio ny tompona andraikitra isan'ambaratonga mba ho mahatoky ka hitarika sy ampijoro ny fiangonana ho tena fanasina sy fahazavana eo nivon'izao tontolo izao zay nametranao azy. Mivavaka aminao zay ho an'ity firenena honenana ity, mba hitoetrety ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Entinao aminao Madagasikara tany razanay, mba ho tahinao ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fampiorenana ny fandriam-pahalemana, ny rariny sy ny hitsiny, ary ho fampandrosoana ny firenena. Mivavaka aminao zay mba hiasa mahery ianao ho amin'ny fampiraisana ny samy malagasy. Omeny mpitondra sy ny mpitarika vahoaka na aiza na aiza tompo, ary ny tompona andraikitra isa tokony ny fahatahorana anao sy ny fitiavana ny vahoaka zay entiny. Zay rehetra tsy voatononay amin'izany mivavaka zany, nefa fantatrao fa tokony ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny isam-pianakaviana, tokony ho an'ny fiangonana, ary ho an'ny isam-pirenena, dia apetraka eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, mpamonjy sady tomponay. Dia anao ray zanaka fanay masina ny dera ny laza, ny voninahitra ny fiandrianana, ho anay kosa ny fahatanteran'ny fifalianao, azohonay manompo anao hatramin'ny farany. Dia misaotra ray. Amen. Petraka isika. Tonga amin'ny fotoana zay anolorana ny fanatitra isika izao ry havana, araka ny lazaina antsika ombenombeny satria tsy afaka manatrika isika, dia tanterahantsika amin'ny alalany ireo lamina zay fanapetraky ny mpitondra fiangonana, na amin'ny alalan'ny chèque zany, na amin'ny alalan'ny virement zany, na amin'ny alalan'ny site Eloaso zany, na amin'ny fomba hafa koa ny anatanterahantsika izany fanatitra ho an'Andriamanitra izany, mba hoentsika maneho ny fakasitrahana azy, ary indrindra anatanterahantsika ny asa napetrany amintsika amin'ny alalan'ny fiangonana zay misy atsika. Ataontsika ny hira fa 920 ny andininy voalohany sy faharoa, dia tanterahana ny fanatazana ny rakitra na ny fandrorantsika ny tenatsika koa ao anatin'izany. Misy vaovao ho lazaina amintsika, mitohy hatrany ny fanarahantsika ny herinandro masina raha mipitso amin'ny 7 ora toy ny mahazatra.
izay hitariany sampana feo ny mazava sy endripeo. Vaovao faharoa, manao mafy amintsika ny fisokafan'ny fiangonana mandritra ny volana aprily, ary rehefa miankina isika dia mila mitondra justificatif de domicile. Ho an'ireo mipetraka mihoatra ny 10 kilometatra avy ao amin'ny Salin na eto amin'ny Vieux Temple dia mila mameno attestation de déplacement dérogatoire ka ny choix hoe momba ny culte no safidiana. Ho alefa amintsika mailaka sy SMS ary apetrako amin'ny site ny fanamafisana ny vaovao. Dia mampahery antsika rehetra. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana nahatanteraka izao fanimpom-pivavahana izao. Mamarana ny fotoana isika eo mpitsanganana nanaovantsika ny hira fa 720 andinin'ny voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano. 720 ny andinin'ny voalohany. Avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ko mitsangana ianao ka manaova arombanao ny tompo. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony ny tompo.